mianatra eo tongotrao. Enisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atunguchao izahai izaipianachao kuambitenenale Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya kuambitenenale Jesu malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya irote nyavyamina itwechapechakawampunaya. Ireo tanan-dehibe dia samy midadasika tokony hanaovana ny asan'Andriamanitra. Mahery ny 100 maneran'izao tontolo izao no monao tanan-dehibe. Any Washington DC, renivohitra États-Unis dia nisy fiangonana iray natsangana raha nahita fomba mahomby hanatrarana ireo izay tsy mba nanana fanabeazana ara-pivavahana. Pasteur Joanna sy ireo miaraka aminy dia tena mavitrika amin'ny asa ao tanan-dehibe. Mino fa niantso antsika hiteto izao tontolo izao Andriamanitra mba hizara ny fitiavany sy ny fahasoavany ary tafiditra ao anatin'izany ny tanan-dehibe. Izay no mahatonga anay akeny amin'ireny toerana ireny satria ilain'ny olona ny mahafantatra hoe iza moa Jesosy. DC Campus no anaran'ity fiangonana ity izay midika hoe District Community Rahalavainy. Ny tanjony dia ny fampizarana fitiavana eo anivon'ny fianakavian-dehiray sy ny hanehoanan'Andriamanitra. Naniry ny anangana fiangonana izay anatratra ireo tanora manana fahaiza-manao samihafa sy ireo tsy mpandeha am-piangonana izahay satria betsaka ny mahatsapa tena ho irery. Anisan'ny olana lehibe eto Washington DC izany. Naniry ny hanome toerana azo antoka ho an'ireny olona ireny izahay izay hifankazarany amin'Andriamanitra, hanandramany ny fitiavany sy ahafahany mametraka fanontaniana ka lalahana. Ny abetsaka ireo mpandray anjara ao amin'ny fiangonana District Community ary tena mazoto miasa ho amin'ny fiarahamonina ao tanan-dehibe. Tsara tokoa ny isin'ny asan'ny tanan-dehibe satria betsaka kokoa ireo olona afaka tratrarina. Izay moa no nataon'i Jesosy nizaran'ny fitiavan'Andriamanitra izy ary na iza no hiditra ato am-piangonana dia ahitan'i Jesosy ato izy. Betsaka ireo hetsika tanterahan'ny fiangonana mba hanampiana sy hampivoarana ny fiarahamonina. Kilasy mpanatanjahantena Kalamanjana no hetsika voalohany tanterahina. Betsaka ireo olona nandray anjara sy liana te hafantatra bebe kokoa mikasika ilay fiangonana vaovao. Taorian'izay dia nanatanteraka fiaraha-misakafo ho an'ny rehetra izy ireo. Nisy ihany koa ny fiaraha-mankalaza tsingerin-taona sy hetsika nohanana ireo tokantrano manodidina ny fiangonana. Izany rehetra izany dia nanampy be dia be amin'ny fanirian'ny fiangonana hizaran'ny fitiavan'Andriamanitra. Misy namak'izay izao efa ao amin'ny sampana fiderana izy. Efa ela mihitsy no fankalalanay toy ny mpiavana mihitsy no ifampitondranay. Efa naharitra tatao amin'ny fiangonana ihany izy. Nentiko tato izy satria tena tsara feo be. Nilaza tamiko izy hoe nahatsiaro toy ny ao an-trano mihitsy izy sy ny olon-tiany izay tsy mbola namonjy tao fotoam-pivavahana hatramin'izay. Amin'izao fotoana izao izy dia efa isan'ireo mpitarika ao amin'ny sampana fiderana ary efa mpandray anjara mavitrika amin'ny asan'ny fiangonana koa ilay olon-tiany. Mahafinaritra ny mahita hoe mirotsaka ho an'ny olona rehetra ny fitahian'Andriamanitra. Hitan'ny District Community fa tena nampivoatra ny fiangonana ny fomba fiasan'i Kristy. Betsaka ireo efa vita batisa sy ireo olona maniry ho mpikambana ao amin'ny fiangonana. Mbola maniry ny tombo bebe kokoa anefa ny fiangonana. Irinay ny tohizan'ny fitombon'ny asan'ny fiangonana. Mbola betsaka mantsy ireo olona mila mahafantatra sy manandrana ny fitiavan'i Jesosy. Tsy eto amin'ity toerana ity ihany fa maniry ny hanangana toerana maro azo antoka izay ionan'ny olona amin'i Jesosy izahay. Maniry ny ho lasa olona azo antoka ihany koa izahay ka niza hifanena aminay dia ahitan'i Jesosy amin'ny teny avoakanay ny fihetsika
sy ireo zavatra rehetra ataonay. Eto ambavaka ireo toerana sy fiangonana toa ny district community izay manolo tena hiasa ho an'ireo samy midadasika izay ao an-tanàn-dehibe. Manahoana daholo ny zazaboto namako a manaraka ny fandaharana izay natokana ho anareo. Salama tsara daholo dia miarahaba ny zaza minono koa. Andao sika hiara hivavaka e. Dia araka ny fanaontsika akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso, hiara hivavaka sika. Jesosy zokinay eo, misaotra anao betsaka izay fa fenonao fitahiana mandrakariva. Misaotra koa no fotoana izay omenao anay amin'ity sabata ity. Omeo fanahy masina izay mba ho zaza endrim-pakatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Namonjy ny olony Estera. Izay ny lesona ny anarantsika indray nandritra ny herinandro dia averintsika izy amin'ity anio ity. Fa ahoana hoy ny tsy anjerintsika ao amin'ny Matthieu 7:20 dia efa haintsika tsara daholo andao ary araka merina isika. Fa na iza anka fa na aiza no iangonany 2 na 3 amin'ny anarako dia eo avoany andao averina indray. Fa na aiza no iangonany 2 na 3 amin'ny anarako dia eo avoany bravo. Andao ary anaraka ny tantara sika. Efa mipetraka tsara daholo dia tsy mipelipelika fa mihaino tsara dia mijery tsara manaraka ny fandaharantsika. Estera ilay tovovavy kely jiosy izay kamboty nipetraka tany amin'ny firenena vahiny no tombo dia lasa mpanjaka. Nobeaziny Mordekay ho tia sy hanajan'Andriamanitra izy, kanefa ihany koa tsy mba navela ny lazalaza ny mahajiosy azy. Tsy tiany Mordekay ampiova ny fifandraisan'ny mpanjaka amin'ny Estera mantsy izany. Ko satria ao an-dapa ihany izy no niasa dia mbola afaka nandefa hafatra sy torohevitra ho an'ny Estera hatrany. Fa alery Estera rehefa mandray vaovao avy any amin'ny Mordekay. Ndray andro taorian'ny 5 taona nampanjaka vavy an'i Estera dia nandray hafatra manan-danja avy any amin'ny Mordekay izy. Iamana izay mpanampy akaiky ny mpanjaka dia namita kasika na mpamoaka lalàna vaovao mampitahotra tokoa. Voarakitra tao amin'ilay lalàna vaovao fa amin'ny dady voatondro dia azo ny persianina taony mamono ny vahoaka jiosy rehetra ary azo alaina ny fananana izy ireo. Dia hoy Mordekay, tsy maintsy angavo ny mpanjaka ianao mba hiarovany ain'ireo olona mpiray firenena aminao. Izao no navalin'ny Estera ny amin'ny taratasin'ny Mordekay. Matahotra, efa iray volana mahery mantsy izao no tsy niantso ny mpanjaka ary tsy mahazo mandeha any aminy Tsy misy olona na dia ny mpanjaka vavy aza mahazo miditra ao an-kianjan'ny mpanjaka raha tsy nasainao eo. Vonoiny izay olona samy mandika an'izany. Raha tsy hoe tondroin'ny mpanjaka amin'ny teny anga. Izao no navalin'ny taratasin'ny Mordekay. Aza mihevitra fa tsy ho afaka amin'izany ianao satria mitoetra ao an-tranon'ny mpanjaka. Iza moa no mahalala angamba nasandratr'Andriamanitra ho mpanjaka vavy ianao ho fanampiana ny mpiray firenena amintsika. Tapa-kevitra Estera ka namaly ny taratasin'ny Mordekay. Vorio avokoa ny jiosy eo an-tanàna. Atokany ivavahana ny fotoanan'ireo mandritra ny 3 andro. Aza mihinana na inona akory. Hanao tahaka izany ihany koa za sy mpanompo vaviko. Iseho anaty mpanjaka amin'ny andro 7 na dia mifanohitra amin'ny lalàna azy izany. Raha sanatria maty dia maty izany.
nandrahandratra vavaka farany nataony Estera tamin'ny andro fahatelo ka nanao ny akanjo fiandrianany. Tamin'ny keri-po tokoa no nirosoany Estera eo akanjo amin'ny mpanjaka. Taitra amin'ny mpanjaka. Iza tokoa moa no sahiseho eo anatrehany kanefa tsy nasaina? Fa nahoany Estera no sananao an'izany? Nitsiky taminy anefa ny mpanjaka ka nanondro azy tamin'ny tehim-bolamena. Inona no angatanao ry Estera mpanjaka vavy? Fa na dia ny atsasaky ny fanjakana aza dia homenanao izany. Dia nanantona Estera ka nanendry ny lohateny. Rehefa izany dia nanasa ny mpanjaka ho avy amin'ny fanasana roa izay karakarainy izy. Nandritra n'ilay fanasana faharoa no nilazany Estera tamin'ny mpanjaka fa jiosy izy. Noho izany dia nasaina novana ilay lalàna mampatahotra izay mety hampahory azy sy ny olona ny mpanjaka. Tsapa ny mpanjaka fa voafitaka izy tany namohany an'io lalàna mahatsiravina io. Ary tsy azo novana intsony anefa ilay lalàna. Noho izany dia namoaka lalàna vaovao indray izy. Milaza fa afaka miaro ny tena ny vahoaka jiosy. Rehefa tonga ilay fotoana voatondro dia tsy misy olona na dia iray aza sahanika tanana ny jiosy. Eripony Estera sy ny vavaka nasandra no namonjeny ny vahoaka jiosy. Ren'Andriamanitra avokoa ny vavaka rehetra nasandratry ny vahoaka izay niara-ny vavaka. Mandre ny vavaka ataontsika ihany koa izy. Mahafinaritra azy ny miain'ny olony rehefa mivavaka. Mahanahoana daholo indray isika rakizy kely namako rehetra miarabanareo tratra ity sabata mahafinaritra ity. Jesosy ane omba antsika tsirairay avy manokana amin'izao andro manokana izay nomeny antsika izao. Eny ary hiaraka eto indray isika amerina ny lohahevitra fahaefatra izay manao hoe fankalazana nataony zanak'Israely. Fankalazana nataony zanak'Israely. Ny andalan-teny izay nataontsika tsenjery dia ny rahantsika nahita taiza re tao amin'ny Salamo 5:7 andininy 7. Salamo 5:7 andininy 7. Andonge rahantsika mamerina hanonina ny fahatserovana ny ahalehiben'ny fahatsaranao izy sy ioby ny fahamarinanao. Andao averina tsara hanonina ny fahatserovana ny ahalehiben'ny fahatsaranao izy sy ioby ny fahamarinanao. Salamo 5:7 andininy 7. Eny tokoa rakizy namako manana afatra